Salame, fantatrao ve Madagasikara ilay nosy paradisa miorina amin'ny ranomasimbe indianina? Ny karazan-gidro ao aminy, ny tanalahy, ny baobaba, tsara tarehy izy ireny sa tsy izany? Saingy na eo aza nareo ao aminy dia mampanahitra any ny toetra ara-sosialy. Isan'andro dia zaza 470 latsaky ny 5 taona amin'ny maty ka 120 latsaky ny 2 volana. Isan'andro ihany koa dia rem-pianakaviana 10 mamono ny ainy mandritra ny fitondrana voa, mandritra ny fiteranana ao anatin'ny 2 volana ao aorian'ny fiterana. Ny atsasaky ny fahateranana dia tsy hatreha mampiasa amin'ny fahasalamana maty ihany. Ankizy iray amin'ny 3 ihany no mahazo vaksiny rehetra. Ankizy 2 taona ka hatramin'ny 17 taona, iray amin'ny 5 manan-kilema. Na dia zava-dehibe amin'ny fitombonin'ny zaza amin'ny fahasalamana sy ny sakafony, zaza latsaky ny am-bolana, iray amin'ny 2 tsy minono tsy misy fangarony. Ankizy am-bolana hatramin'ny 13 volana, 14 mihinana karazan-tsakafo latsaky ny 4. Ireo no antony lehibe mahatonga ny atsasaky ny zaza latsaky ny 5 taona no tratrany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Zaza ena amin'ny 10 taona amin'ny 100 dia voan'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Hoy Nelson Mandela, ny fanabeazana no fitaovam-piadiana matanjaka indrindra azo ampiasaina hanofana an'izao tontolo izao. Ankizy 3 taona hatramin'ny 4 taona, 2 no mivoatra tsara farafahakeliny 3 amin'ny ireto lafy manaraka ireto: famakian-teny, kajy, ara-batana, ara-piarahamonina ary ara-pahalalana. Ankizy 9 taona ka hatramin'ny 10 taona, 3 amin'ny 4 mianatra amin'ny ambaratonga voalohany. Ankizy 10 taona ka hatramin'ny 14 taona, iray amin'ny ankizy 4 mianatra amin'ny ambaratonga faharoa dingana voalohany. Ary ankizy 15 taona ka hatramin'ny 17 taona, iray amin'ny 9 mianatra amin'ny ambaratonga faharoa dingana faharoa. Ankizy 18 taona ka hatramin'ny 19 taona, iray amin'ny 2 dia tsy nahavita sekoly ambaratonga voalohany. Ankizy 7 taona ka hatramin'ny 14 taona, iray amin'ny 4 dia manana fahaizana fototra amin'ny famakian-teny, iray amin'ny 14 dia manana fahaizana manao fototra amin'ny kajy. Fantatrao ve fa ny zaza rehetra dia manan-joana amin'ny maha izy azy? Ankizy latsaky ny 5 taona, 9 no voasoratra anaranaram-panjakana. Ny atsasaky ny zaza 5 taona ka hatramin'ny 17 taona no miasa. Vehivavy 410 dia manambady alohan'ny faha-20 taonany ka iray amin'izany misy alohan'ny faha-15 taonany. Zaza herintaona ka hatramin'ny 14 taona, 9 miara amin'ny famaizana mahery vaika. Tandremo nefa fa eto Madagasikara, ny fanambadiana, ny asa sy ny herisetra atao amin'ny ankizy dia voasazy araky ny lalàna. Tamin'ny taona 24 tovovavy 12 taona ka hatramin'ny 17 taona, 7 no niara-ny herisetra ara-batana, 4 no niara-ny herisetra ara-nofo. Olona 410 no misitraka rano fisotro madio izay latsaky ny 30 minitra miala ny tranony. Olona iray amin'ny 4 mipetraka amin'ny tokantrano iray manana fitaovana fanasana ny tanana amin'ny savony sy rano. Olona 2 amin'ny 10 mbola mangeraka lamanjana. Olona 9 amin'ny 10 amin'ny sokajy taona rehetra ary ankizy 9 amin'ny 10 latsaky ny 12 taona no misitraka fandaharana asa fiahiana ara-tsosialy. Fantatrareo tsara i Madagasikara izao hoe izany dia noho ny fanadihadiana isam-bondrona mahasahana tondro maro natao tamin'ny taona 1920. Fanadihadiana izay manome fampalalana momba ny toetra ara-sosialy sy ny demografika ireo tokantrano ary manamarina ny atsasaky ny tondro amin'ny tanjona fampandrosoana maharitra. Na dia efa amin'ny 70 isan-jato aza ny malagasy mivelona ambanin'ny $2 isan'andro, ny tsirairay dia mbola manana fanantenana ahita ho avy tsara ho amin'ny firenena ary hiara-manatanteraka izany isika.